fa efa miverina kosa ny fanamboarana passeport raha toka nisy ny fiatoana izany ny faraparan'ny volana desambra teo no ny antony voalaza fa ara-teknika no ny fiverenany izany amin'loany dia niazakazaka ireo olona tokony namboatra sy manavao an'izany passeport izany ankehitriny Claudia Rasson sy Mamy Rasoanaivo. Tapa-bolana teo no nisy fampiatoana ny fanamboarana ny passeport no ny olana ara-teknika nisy teto anivon'ny service central de contrôle de l'immigration et de l'immigration ka niteraka fimenomenomana ireo izay tokony anamboatra na ihany koa anavao ny passeport ho passeport électronique. Omay alatsinainy no nivezina indray ny fanamboarana izany passeport izany ary hita tokoa androany fa maro dia maro ireo izay tonga teny atoerana. Tao anatin'ny tapa-bolana teo eo dia tsy afaka namoaka passeport zany ny service miandraikitra ny famoahana passeport malagasy sy eto anivon'ny polisy pirenena. Ny antony resaka tsy fahatomombanana teo amin'ny lafiny teknika. Nisy fahasimbanana ny masinina ilay izy nefa masinina efa azo lazaina hoe fahavolenta dia teo amin'ny fanamboarana azy zany no tsy maintsy niantsoana teknisianina tena hoe mba afaka mahafehy an'ilay izy mba ialana ny verimberenana ny fahasimbanana. Dia teo amin'ny tapa-bolana teo tsy afaka namoaka passeport. Zao nefa izy efa vita soamantsara dia nanomboka tamin'ny alatsinainy dia manomboka verina mamoaka passeport indray zany ny eto anivon'ny polisy pirenena. Somary be olona satria be lehibe ny olona voaterina nimotra ny diany vokatsy ilay tsy fisiana passeport. Dia izao zany izy zao efa misokatra amin'ny fanaovana passeport dia somary niazakazaka ireo olona tara ohatra ny dia misy any ivelany na misy dia atao any ivelany zany dia somary niazakazaka izay somary mabe olona fa na izany zany noezahana nanome fahafahampon'ny olona rehetra izay tonga satria efa nisy ilay fahatarana no ny lafiny teknika avy ety aminay dia niezahana nanome fahafahampon'ilay olona zany ireo olona azo lazaina hoe amaika amin'ny dialehany dia izao vao afaka mandeha. Manentana hatrany moa ireo tompon'andraikitra fa eto anivon'ny bureau-ny service central de contrôle de l'immigration et de l'immigration ihany no tokony atonina raha toka anamboatra passeport mba ialana amin'ny fanararotana samihafa ary iray alina sy iray etsy ariary ny sara ny fanamboarana izany.